Vonina nitondra fampandrosoana ho an'ny komina Bongatsara ny kandidatalarana fahaenina Asinjaka Rasamanantsoa natolotry ny Antokotim. Efa mipetrapetraka ny tetikasa ho azy fampiarana sisa no andrasana. Lara-pahamena dia mazava ho azy resaka rano. Io resaka rano dia misy karazany maro. Misy ohatra ny Sinibendrano izay tsy miasa akory ary tsy miteraka bokatsoa an'ny faritra, mila jerena akaiky izany io. Miditra ambambany misy ny popy izay fotodrafitrasa efa nisy nefa tsy miasa ihany koa, mila jerena akaiky momba an'io. Ireo lavadrano rehetrarehetra izay be mpitsitraka dia mila jerena ny akaiky momba an'izay. Ary ny rano izay hita hoe efa mitombo izany ny Bongatsara dia misy ireo rano maloto eraky ny faritra, mila jerena ihany koa ny fikarakarana azy. Mazava ho azy resaka herinaratra sy ny manodidina an'io dia mila ezaka be mihitsy. Mila mitady vahaolana zany tsika fa tsy metehitra tanteraka amin'ny resaka jirama fa tsy maintsy mitady resaka panneau solaire, resaka éolienne, tsy maintsy tediavana izany vahaolana izany ho an'ny Bongatsara. Manana ny mampiavaka azy moa ny kandidatima atao an'ny Asinjaka Rasamanantsoa. Ny tena mampiavaka ny kandidaty Antokotim dia ny fahavononany handray an'ilay andraikitra voalohany indrindra. Ny manarakarak'izay dia ny fijoroana fitatana raha-pahamarinana sy ara-drarina hitondrana an'ity commune anay ity. Larobia 7 Novambra dia kion-dalana ho an'ny commune Bongatsara. Eo zany nisy ifitianantsika izay olona tena handray andraikitra sy hampandroso an'ity commune ity. Tongava daholo nareo rehetrarehetra mifidy satria zoantsika no mifidy ary raha hifidy ihany aza dino larana fahenina Tim.